fa za masamy miteny fatapirenena sasafiny zany aoko fantatry mivoaka malagasy ary zay ngamba tsy fahaizako politika za ty zavatra mangarahara misy tanany conseil tao Maurice ary zany zavatra za vavolombelona za teo misy tanany izy nitory azy rehefa miteny fitolana Mauriciana hoe afaka mila ola torenty mamiravatona izy nitory de androany hoe ko satria atao hoe Ravatomanga 2 izy ianao sa 2.0 tsika hoe de asa hoe hofanatsika zandara iza moa no tsy asa hiteny androany fa raha nisy fitaovana nampiasay fitondràna teo aloha de zandara olany indray baiko any reo hoe zana-bahoaka any reo hoe hofana zany zandara androany zao isy tahaky indray koa hofaninareo zandara fa reo no bombarder antsika de hofaniny zandara Andriamatoa filohan'ny anteny mera-pirenena voatsena no rava ny gouvernemanta ny rafitra mame antsika hoe ny anteny mera-pirenena no manolotra ny anaran'olona ho mpikambana ho prime ministre ao anatin'ny gouvernemanta araka ny andiny ny faefatra ny 10 ny lalam-pandrenana aiza ho aizy tsika zao aty amin'ny anteny mera-pirenena Andriamatoa filoha ya mazava ho azy moa fa ny tena dia mpanao lalàna ary tokony modely amin'ny fanateterana lalàna ary ny andraikitra zay nomeny lalam-panorenana anay dia tsy maintsy respectena izay aza dinona fa ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Mikael fanavaozan'ny Repoblika dia nanao safidy izy raha hitondra ny tany sy ny fanjakana de nanao an'izay fianiana tamin'ny lalam-panorenana zay ary izay indrindra no ambarako ombeny ho fatapoko ho fata-pirenena fa tsisy coup d'état teto ary mbola mipetraka io lalam-panorenana io ka androany moa isika nisy faharavan'iny gouvernemanta iny de tsy maintsy hisy fanendrena prime ministre ary tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny lalàna fa ny tena zava-dehibe dia izao isika de tsy maintsy mijery ny olona zay afaka miara-miasa amin'ny président Mikael ary tsy tokony sinatsindry na ara-politika na ara-social na indrindrandrindra na azoko tenenina angamba ny réseaux sociaux avy lao izy ho libre tsara hijery olona zay afaka iara-miasa aminy ao anatin'izay zavatra zay ary indrindrandrindra mba hafahany mamaly ny hitahitam-bahoaka zay ny akabeazany fefavita atao anatin'izay zavatra zay ary mba hafahany mandeha amin'ny 5e république zany hoe efa vonombonina ve ny anteny mera-pirenena iza maro moa zany le mamaritra maro misa zao ety anivo ny anteny mera-pirenena mazava azy ny taorian'ny fiovana teto amin'ny firenena dia tahaka ny androm-panjakana rehetra nisy foana ny fiovana tao anatin'izay zavatra zay aza dinona fa ty anteny mera-pirenena ty dia misy mpanohatra data ary ireo mpanohatra ireo dia anisan'ny tarika azy ny tenako za lehibe mpanohatra teo aloha de rehefa nisy ny fiovana iny de mazava ho azy niovany rafitsy ny bromaritra ary ny akabeazan'ny bromaritra de avy amin'ny fanoherana de misy ireo indépendant PDB ma indépendant azy izay ny formé groupe namaritra an'izay nametraka an'izay plateforme majorité ho an'ny fanavaozana de izay no majorité mipetraka ato aminay zany hoe tafiditra ao anatiny koa zany na ny IRD irmara teo aloha misy IRD ny démission fa ny akabeazany de ireo indépendant zay tsy manana antoko tao anatin'ny latsaka tamin'ny tenany manokana ny akabeazany ireo de ao koa moa izahay firaisakina izay fananohatra hatramin'ny voalohany ny fitolana manaona moa zany mikasika ny andiny fa roa mifitopolo amin'ny lalam-panorenana hoe mandaha impératif tsy azo atao mivadika ao anatin'ny volana politika tena mazava tsara ny lazain'ny lalam-panorenana tsy azo atao mivadika amin'ny antoko ka teto tsisy antoko no ivadia zareo fa groupe parlementaire
ka zavatra tiako atao sady indépendant kory zareo tsy tao anatin'ny antokany ery zareo ny irmara ny irmara afaka démission izy de tsy mahazo miditra amin'ny antoko fa esprit nanoroatana anio lalàna io ifehezana any olona ivadika amin'ny antoko hafa fa izy zany tsy afaka miditra amin'ny antoko intsony vakio tsara ny lalàna fa izy tsy afaka miditra amin'ny antoko hafa intsony ka tsy resaka antoko resaka eto Andriamatoa filohan'ny antemera-pirenena efa misy anarana vonombonina tokoa ve any zao sa hoe manahoana izy voalaza mantsy ohatrany hoe androany alakamisy no milorana n'izany anarana zany aleo aloha iankina amin'ny filohan'ny fanavaozana ny fanapaha-kevitra iraisana rehetra mba hifanaraka de ampanarahantsika ny lalam-panorana an'le izy fa ny teny hoe ny anarana vonina so betsaka ireo olona te handray anjara hanompan'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny toeran'ny prime ministre zava-dehibe ny atao izy ataony miaraka amin'ny filoham-pirenena fanateran'ny anaran'izy ireo aty amin'ny antenera-pirenena mba ho safidiana ao anatin'izay zavatra zay fa diso ny fitenenana hoe za no manendry ny prime ministre no diso zany teoko fa ny lalam-panorena fotsiny ny teny miproposé zahay avy ato dia zay anjaran'ny filoham-pirenena zao misafidy hoe iza marina ny olona mety ahafahana hitondra antsika ary amin'ny 5e république fa fiovaovana ity andalana tompoko dia mahataraika antsika satria aza dinona fa 4 volana no délai iasany ity fitondrana ity zany Andriamatoa sy teny randrena soloneko izy io tokoa hoe mety hoe dizadisa taminao sy ny prime ministre tokoa de mandeha ny resaka hoe ianao tokoa hoe tao ambadiky ny zay ny grec milaza fa hoe tokony ajanona ao anatin'ny 7 ora ny prime ministre lehibe ny gouvernement zay fanteny fa raha misy resaka nandeha takio hoe misy mitady konkonina amin'ny motion de censure de milaza izy fa voalaza ny ACC fa tsy azo anaovana motion de censure tsy azo anaovana motion d'empêchement zay ny grec aloha tsisy fantatro reny olona reny ary tsisy miona amiko na ary ray amin'ny reny za koa mba tahaka ny malagasy rehetra nahita anjareo teny amin'ny réseaux sociaux nanao an'iny fanambarana iny fa ny resaka moa fanosorapotaka tsy maintsy mandeha foana za koa mpanao politika fa zatra an'izany ny tenako fa mbola tsy niona tamin'ireny na indray mandeha aza dinona fa nyzay ny grec misy BDB na hito Antananarivo fotsy ny GNZ misy BDB na hito Antananarivo ty GNZ ny atoko ihany ty GNZ ny atoko ihany ty GNZ ny atoko ihany ary izay indrina mbola iantsoko atsika tanora rehetra eto Madagasikara zay nanjay anjara mavitsika tamin'ity fanovana ity hoe tena imazo tsara atsika tanora raha mitambatra iray izy mba hoe ny feontsika ny tena zava-dehibe ny enona ny feon'ny tanora amin'izany concertation nationale izany mba hanomezana lanja ny tanora eto Madagasikara sy ny hoaba ary nanao ezaka mihitsy izao fitondram-panjakana izao raha tsy teny fotsiny ao amin'ny fanomezana jiro ho an'ny 1 mégawatt isaky ny université manerana ny Madagasikara fa teto Antananarivo 2 mégawatt satria université anankiroa ary fanamboarana ny toera fivoahan'ny tanora zay tena fa mipotika tao anatin'izay zavatra zay ka ny amiko de tsotra ihany tsy aza ahodikoditsika mpanao politika ny fiainam-boaka misy interen'olona foana ao anatin'io zavatra io ny intereny sy tena reny solony aiko de vahoaka malagasy zay atsara vahoaka malagasy zay zavatra zay mbola apetrako hatramin'ny androany ary za sy teny randriana solony aiko amin'izay mpanao politika rehetra de anisana angamba nipetraka tamin'ny fanoherana tsisy handany zany nandritra nanovako miavatory zay petraka ny miaramila zay nanosika tao anatin'izay zavatra zay na tsehiko zay hatramin'ny rotrako filohampirenena fa ahoana Andriamatoa filohan'ny antemera-pirenena
mety misy ifandraisany ve tamin'ny tany Frantsa ve zava-misy eto Madagasikara? Ina marina ny tena fionana natrehanao tany? Andriamaso Michel Rasber tsy haiko hoe za nisan'ny délégation nandeha tany France, observateur tompoko tany. Marina fa nampandraisana andrara hiteny a fa za olona mpanao lalàna, za olona tokony modèle, zany badge bleu zany a tsy mahazo miteny fa badge rouge a no mahazo miteny. Teo amin'ny latabatra boribory niaraka tamin'ny fitondrana frantsay, niaraka nitary ny filoha frantsay ny tenako fa za tompoko de tsy nandray anjara mihitsy, tsy niteny mihitsy fa respect za olona mpanao lalàna, rehefa anao badge bleu de tsy miteny, na de ny invitena hiteny ara nandany tenako ka tsy haiko hoe inona ny fandraisany an'izany fantanina moa fa hoe zava-misy eto Madagasikara non tsisy tsy haiko aloha mety hisy ifandraisany fa za tsisy teny nataoko tany, observateur tompoko tany. Raha ny firesaky ny olona de ohatrany hoe lasa misana ny resaka diplomasia amin'ny fifandraisana amin'ny Rosia etsetera fitaovam-piadiana nefa mpanao lalàna Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena aiza ho aiza marina ny amin'izay hoe tena mpitady vola ho an'ilay firenena tokoa ve Andriamatoa sy teny Randrena Solony haiko mpandrafitra ny diplomasia amin'ny fifandraisana amin'ireo firenena dehibe? Non, za tompoko de ho anisan'ny vahoaka malagasy tahaka anao fa mampiavaka fotsiny hoe za dia filohan'ny antenimieram-pirenena zay misolo tena vahoaka malagasy telopolo tapitrisa. Ny politika ny filoha Mikael de mazavany misokatra amin'ny firenena rehetra ka variana ako ary za raha manao bravo amin'ny président Mikael na mbola tsisy tamin'ny tantara na taty an'Afrika zany filoha mitondra ny firenena anankiray zany a dia raisiny firenena anankiroa zay tsy mifanaraka ary diplomatika mipovevany filoha Mikael mihitsy hoe misokatra izy amin'ny firenena rehetra ary misokatra amin'ny BRICS izy amin'izao fotoan'izao koa tahaka ny sokafana amin'ny tandrefana ary mipovevany hoe nandeha tany France izy de nandeha tany Rosia fa mampagaga fotsy ary mahavariana fa maninona ny asa ataon'ny Mikael, président Mikael de za koa za tompoko tany koa de mbola observateur fa za sotena ny vahoaka malagasy de tsy maintsy mijery mba ahafahako manao tatitra amin'ny vahoaka malagasy zavatra atao rehetra observateur tompoko. Fa misy matsy milaza natranena tambatsotra serasera hoe Andriamatoa sy teny Randrena Solony haiko super président, zany hoe ianao mihitsy ny tena mibaiko colonel Mikael Randrena zany. Sanatria mivavalady an'ilay tsy afaka anao an'izany ary za koa aloha mba nitezany dadako sineko amin'izany hoe fanajana ray aman-dreny zany. Marina fa zandriko amin'ny taona izy fa tamin'ny fotoana nazahoany fahefana mahavoloany fanaovazana azy ary jaiko maha-président ary tsapana izay fanajana zay omeko an'izay fa intérêt n'olona mpanao politika maro ny ampisaraka anay sy Mikael ary zay no nilazako ary averiko eto raha zavatra vitany président Mikael amin'izao fotoana zao tao anatin'ny fotoana foty tsy hositeny Randrena Solony ny haiko mihitsy no candidat ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana manaraka raha mbo io président Mikael iveanonja. Zany hoe raha milatsaky raha tsy milatsaky izy zany mety ho candidat ihany Andriamatoa sy teny Randrena Solony haiko. Ny ady tsotra ary mazava Madagasikara mitady lehilahy tahaka nipoveva Mikael tao anaty fotoana fohy voavahan'ny jiro sy rano marina tsy voavaha tanteraka ilay izy fa tsika kosa de tokony hanao bravo tamin'ny fotoana namahan zany izy nampiakatra karama izy 14%, nanome prime izy mpiasam-panjakana rehetra, nampiditra mpiasa manalina izy natseny zany zavatra zany, ny université rehetra ny siny magawaty manerana Madagasikara, ny facture rehetra tonga ao
ao amin'ny trésor voapay avokoa izany rehetra zany. Tanjo napetrana amity loi de finance manaraka ity 24% ny vola mpanjakana de tsy maintsy averina any amin'ny décentralisation zany, ary 33 millions de dollars ny volany izy moa ty ny volany lavanily averina any amin'ny zareo zay misehatra ny lavanily. Niko itadina tsika itady an Jesosy sanatsy mivavalavy ny lela miady zao manoana ny rangaha eo hatramin'ny farana ninina zavatra miseho. Misy karazana mpamoaka nataony colonel Patrick Repetso Mamonjy andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena voatontonona anarana olona maro be ao anatin'ilay izy aiza ho aiza mety fanazavana na mety fanitsinana fanamarinana hoentinareo aty amin'ny mpitondra fanjakana. Za aloha ho atsika vaoaka malagasy tsy akanavaka monina eto Madagasikara sy isika diaspora rehetra monina manerana an'izao tontolo zao aoka kosa reny marina de mba ho mariny fa tsy hanao fanosorapotaka fotsiny za aloha tena hitako hoe fanosorapotaka le izy de tsy fantatro ao anatin'ny rangahy misy antony matoa izy nitendrena tamin'ny toerana teo aloha ary misy antony koa matoa izy nasorona tamin'iny toerana iny. Tsisy resaka tsy tiako bika tsy tiako tare ao anatin'ny fanavozana atsika amin'izao fotoana izao. Raha misy zavatra ataonao tsy mety ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy de tsy mety ho fandraisana andraikitra fepetra ao anatin'izao fa tsy hoe frustré anao de hiteny zavatra tsy ma zay ny nitenenako hoe raha manana an'izany profo zany izy de za mi démission tsy maintsy ka no filohany antenimieram-pirenena za mba lehilahy anankiray mijoro foana amin'ny intereny vahoaka malagasy atraminy androany ity ary toizako zany zavatra rehefa nisafidanao politika de zay politika zay hoe zavatra asony vahoaka malagasy ka raha kamoaka zany ane atao amiko aloha kamoaka tsy zavatra tenena mivavy fa ty sy tena anao kolokolo tarety ihany anao kolokolo rety ihany anao kolokolo zay moa natao kamoaka ohatry akamoaka zany natao fanosorapotaka zavatra roa samihafa zany. Ny akamoaka amiko misy dossier misy dossier hoentinao de manao akamoaka ianao fa fanosorapotaka rehefa miteny tsisy proof ianao lava izy fa manana taratasy be hoe eo ambony latabatry ny colonel Michael Randrianirina napetrany fomba izy tao amin'ny doléance PDB ny fitarahina na voaresaka daholo ny zavatra rehetra hoe fifandraisana amin'ny karana sy mafia volamena fanondrana ny volamena. Za aloha afaka mijoro vavolombelona am'izany raha zava-misy teto sy teny fotsy hoe resaky monopolisation raha van'ny président colonel zany na maro na ny vazaha na ny karana na ny malagasy zay nametraka natao hoe zany monopolisation zany ny raha van'ny zany ka ina kolokolo mihoatra an'izany isika mbo mieritreritra hoe zany monopolisation zany matoa mijoro tetra de misy kolokolo ao anatiny mino fa misy olo ko nanao kolokolo taminy hoe mipe vola azy tibe tsara monopolisation fa tsy manaiky an'izany kely ary fantatro zany zavatra tsy hoe fiarovako azy satria za resy lahatra aminy fa azo tsapahitana zany kérosène ragatika totaly reriary nanao azy fa vita nampitsahatra zany monopolisation zany teto ene be de be mihitsy ny orinasa hoe orinasa anankiray manao menaka fotsiny fa misokatra ny menaka zao hoan'ny rehetra misokatra ny na ny lafarina na ny vary hoan'ny rehetra ianao ve fa nisy orinasa teto hoe hitsangana de nangatana vola zany atao hoe kolokolo mijoroana reo raha maheno atsika mirahalahy Michel hoe zahay tompoko de nanangana orinasa de najanona orinasanay nisy ve zany ka doléance iny zany mipetraka ao ambony latabatra zany zay ny zavatra tsy faty fitarenana iny zany talohany ka na hivarotra voanjo ka tsy maintsy mandalo amin'ny membre vatomanga amin'izao fotoana izao misy ve tanora malagasy sady misy ve orinasa international ka tongeto ka tsy azo sokafana
rehefa nosipotaka de hafy zay fa tsy ekeko kosa aloha tsy ekeko mandrakizay raha zao aza manoko am'izao fampandrosoana any Madagasikara zao no isorapotaka fa tokony hanao bravo koa isika, tokony hanoana koa isika fa tsy mora reny napitrahatra monopolisation raha resaka pétrole fotsiny. Isoron'Andriamanitra fa tapitra amin'ny mois de mai zao ny contrat pétrolier rehetra mba hisokatra antsika amin'ny pétrolier hafa koa mba hisy fananana eo am'izao. Tsy mora ne zany zavatra zany ka inona mihoatra zany ve tsy azarovana kolikoly fa matao sa président Mikael manao an'izany zavatra zany tsy manao kolikoly rangahy ary za mahita azy fantatro zany mba miezaka eo akaikina ary mianatra iza marina moa i président Mikael fa tsisy kolikoly zany zavatra zany miezaka izy manokatra ny sehatra rehetra. Androany zao na nijerytsika vaovao farany teo dia nametra-pialana ny mpikambana birao ao anaty bromaritra ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana. Ina mety antony zany raha ny fomba fahitana ho azy andriamato filohan'ny antemera-pirenena? No, ny fahatsapako fotsiny ireo koa ny mba nisan'ny olona miresaka ny fahatsapako an'io zavatra io ry zareo tsy de hipetraka ho blocage ny fampandrosoana satria na tiana na tsy tiana hisy fifidianana maromaro mandeha eo mba tena hisy an'izay fatokisana tanteraka ny seny izay nefa misy koa azadinoana fa isika tsy afaka miala tamin'iny fanapahan-kevitsy ny HCC tsy azo ivalozana, tsy afaka antrafasina izany isika. Zareo koa tsy te ho blocage ao anatin'izay zavatra zay fahafantarako azy fitiavan'ny tanindrazany manokana. Zany hoe misy dinika ihany ve tao anatin'ny mpitondra sy ny fijeriko no zareo satria ianao nametraka fanontaniana tamiko de valiko izay zavatra zay hoe hisy fifidianana maro eo satria na tiana na tsy tiana tsisy fifidianana mandeha eto raha tsy vita le refonty ka laha reo indray no ampanovina an'io de menimenina ndray koa rehetra. I président Mikael fa efa nisafidy fa nametraka ny lalam-panorena ho respektena de tsy misy respekte io zavatra io fa eo koa izay zavatra zay nisy fahatsapatena tamin'izareo satria tsy misy zareo iorganize an'izay fifidianana zay ka tsy asa dinona fa hiditra référendum tsika rovina tokoa moa zany référendum andriamato fefa misy andraikitsy ny iza moa anaran'ity ministre d'État sy ny maître Yantra ao koa ny senia ao ny intérieur manomana an'izay rehefa vita le république fahadimy na tiana na tsy tiana tsy maintsy hakany amin'ny république fahadimy isika satria tsy maintsy ho taperina ity république fahaefatra ity satria nisy fahabagana zay nisy teo amin'ny filoham-pirenena iny ka zavatra tiako tenenina ao anatin'izay rehetra zay dia tsy maintsy inona mivokatry nio fiona concertation nationale io no mitondra atsika anaty référendum. Zany hoe tsy maintsy référendum tokoa hoe moa natretsika zany hoe lalam-pandrenana tokana ihany volavolana lalam-pandrenana tokana no aroso sisiteny manapaka an'izany fa vahoaka malagasy andao inotsika reo tanora malagasy reo, andao inotsika reo vehivavy malagasy reo, andao inotsika ny tantsaha, andao inotsika ny mpanjara rehetra, andao inotsika ny malagasy ina moa ty tsy akanavaka rehetra na ny malagasy monina any ambanivohitra zany na ny monina ety andrenivohitra avy any amin'ny faritra rehetra na avy any amin'ny ina anaran'ty diaspora rehetra andao inona aleo ivoaka eo ina le raha le hevitra ho ikemy rehetra de izay ny fanapahan-kevitra fa tsy hevitry ny siteny zany ary mino tsy ho hevitry ny président Mikael koa no na tsy ho hevitry ny maître Antra no apetraka ao anatin'izay zavatra zay fa na eo hevitry ny ina moa na RFFKM no atao fa ny hevitry ny malagasy rehetra tompoko no angonina de apetraka eo de eo am'izay tsika no hoe bon na io lalam-pandrenena tokana na
raha-pandorena maromaro raha-pandorena nino de izay no zavatra tokony hipetraka président moa fefa nametraka hoe iny décentralisation iny no tiany atao am'ty 24 mois ty fa inona ny tiantsika apetraka ao anatin'izay zavatra zay. Miteny ianao teo hoe miaino tokony iaino na ny tanora mantsy zao le hoe zay teo zay ny grec samy miteny daholo fa zao koa izao mbola nanolo-kevitra hoe tokony reto laza Razafy Arsan tahina Razafy Njoelina no tokony ho prime ministre tokony hoenona ve zany tokony mandalo aty aminareo misy anaran'olona koa mba tongatonga aty aminareo misy manatitra koa hoe dossier aty aminareo zay anarana tonga aty ane ka lefanay daholo any amin'ny président président moa fa nanao fianiana tamin'ireo lampadorena zay anarana tonga aty na anaran'iza na anaran'ny président Edgar aterinao koa androany de terina ihany daholo ny anary de anjaran'ny président amizay misafidy iza no mety aminy fa izy io tsy mety anarana tokana ihany aloha no tokony anarana tokana no fidina ao anatin'izay zavatra zay fa mety misy tokoa ve zany hoe resaka mamra vatomanga mantsy ianao teo mandalo tany daholo nrehetrarehetra am'ty fitondran'ity koa misy resahan'olona koa misy 2.0 mamra vatomanga 2.0 mamra vatomanga 2.0 ohatra hoe miresaresaka hoe Kofalidaya isan'ny hoe mpaminay baiko aiza ho aiza tokoa no mety fanazavana zay ne zavatra tena mampalahelo rehefa nosipotaka isika zany za tena miteny aminao raha nisy olo mikoince any mamra vatomanga am'izao fotoana izao de nisy tanany iny bandikely iny de io zavatra iza moa ny olona tsy napahoriny mamra vatomanga teto iza ary mino fa na société misy anareo tratra zay zavatra zay napahoriny daholo tsisy zavatra mandeha raha tsy mandalo aminy fa za masaha miteny fatapoko fatapirena tsy azo afeny zany aoko fantatry mivoaka malagasy ary zay angamba tsy fahaizako politika za ty zavatra mangarara misy tanany ny coince azy tao amin'ny Maurice ary zany zavatra zany vavolombelona za miteo misy tana izy nitory azy rehefa miteny fitondrana Mauriciana hoe afaka mila ola tokony hitory an'ity mamra vatomanga de izy nitoro de androany koa satria atao hoe raha vatomanga deo izy ianao sa 2.0 fantanina mba omeko an'le fanaokevitra zay ampanetsy tena ray tompoko mba te hametraka fantanina amitsika fefa napikatona société ve mama i Kofalidaya fefa nanao monopolisation ve Kofalidaya fefa ny contrôle finance ve Kofalidaya hoe verchef direct amin'ny compte kona Maurice vola mpanjakana fa zany dolo ny zavatra nataony mamra vatomanga taloha nataony ve zany zavatra rehetra zany raha nataony mioa miprofa io ara fa misy vola mpanjakana natao na ty société ty nakatony Kofalidaya na io Kofalidaya mana société de manao monopolisation zay namona ty firenena ty na io Kofalidaya mibloky ndray koa ny ina moa anaranty mibloky resaka lavanily mibloky resaka girofle micontrôle resaka menaka micontrôle resaka lafarina fa nataony Kofalidaya ve zany rehetra zany fa zany rehetra zany nataony mamra vatomanga na misy société ingeza tonga de hoe izy no mibloky an'iny zavatra fa nataony ve zany zavatra fantanina tiako apetraka atsika malagasy valy tompotsy nao an'izany izy fa hoe no ny intérêt politique ary sasany tsy azoazo izy de tsy maintsy lotony izy ao anatin'izay zavatra zay de taiza moa nahitanao sitenanao anjany afera resaka volane andao isika idireva raha misy raigrama nalefa cité ny exportiva cité fa misy intérêt eo de hoe ravana ny intébéra-pirenena azafady kosa re tompoko isika mianakavy ve de tsy manana eritretra hoe za fefa ny député tsotra fefa ny questeur n'assemblée nationale fefa ny vice-président za lasa président n'assemblée nationale fantatro zany budget mpanjakana zany tsy ampy io budget mpanjakana io ary laninao anatin'io budget mpanjakana io de ny salaire atsika mpiasa mpanjakana rehetra dikan'izay zany rehefa ravanty tsisy lalam-pandorena ntsony eto rehefa tsisy lalam-pandorena neto inona zavatra mise tsisy tsony banque mondiale tsisy tsony ny FMI rehefa tsisy de karamaniza ny pena karamaniza
volaniza no ipehina karaha-mampiasa rehefa tsy feno io vola ho sahatsika ve tsy hipehy karaha-mampiasa fa androany hoe alao ravana any rehefa anao teo ministra rehefa anao teo filopirenena rehefa anao teo député tsy hoelana vity orotrandray anao ariza moa mitenan'io de olona ny latsaky tsy lany reny dolo ka aoka zavatra fa tsy ho vita hatramin'ny concertation mitady vola io a fa tsisy international hamatsy volana io zany malagasy any io tsy volantsika malagasy ihany mandeha amin'io fa mitadiavana vola koa union européen hanampy be deaibe ny hanampy hanome volan'io hanampy japon hanampy dolo ny rehetra afatsika mitady volany hialonan'olo any mbany voatra any fa tsy ataotao fotsiny le izy hoe zahay rehetra ihany no hiteny de zao no tsy mitovy zavatra takitsika eto amin'ny ino anareo te eto en capitale sy zavatra takina Antilles sy zavatra takina Ndego ny any Ndego mety resaka lavanily zareo ny any Antilles mety resaka renakibontany zareo ny eto mety resaka fanabeaza tsy mitovy ny any ambany voatra mety resaka éducation miaraka insécurité mety zao tsy mitovy ny any diaspora mety resaka zareo hoe ahoana ny sécurisena ny fiverenanay any Madagasikara ny zananay ohatra zay tsy hitovy zany zavatra zany ka zay no itenenako io hoe aza mamahalalitra ny vahoaka malagasy fa raha vo tsisy lalampanorenany eto tsisy banque mondiale koa eto ary tsisy karama-boape ary tsy ahita vola tsika tsy ho ampy io vola amin'ny concertation nationale io fa tsy hiteny fotsiny hoe enao mitady place teo raha rehefa mitady toerana ianao anomponao ty fireneny ty tsara zany tsy hoena io élection miomana andray koa ianao fa zao anisan'ny voateniteny matetika hoe firongony mbola be firongony tokoa viany anaty fitondrana andriamato filohan'ny antemera-pirenena ina moa no atao hoe firongony zay niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha tsy zay natao hoe firongony za mba tia metraka fanotanina nisy fiovana teo nisy mpitondra teo aloha fefa nisy fiezana ve natao ny fitondram-panjakana nanala reny tompona ndraikitra rehetra manerana Madagasikara zay tsapa hoe niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha atao aminao zao mba misy député maromaro de oravatsika ty oravatsika ny temera-pirenena ty tsika tsy afaka andravany temera-pirenena fa za fotsiny fiovana nisy teto zay nanao fiovana voalohany indrindra zay nanao fiovana voalohany hoe miala dolo nareo rehetra aloha zay no hitondra azy de io ny tima io ny prositeny io ny indépendant niaraka taminay teo reny zay no mitondra ny tia temera-pirenena ty de asa hiteny be tsika fa firongony tima sa firongony prosité asa hiteny be tsika zany no mitondra ny tia temera-pirenena ty am'izao fotoana zao zay fiovana voalohany nataonay ka zay no ilazako hoe intérêt-n'olona no mibaiko azy mitenany reny zavatra reny aoka re tompoko hijeriny vahoaka telopapatesitsika fa raha isika vao manao erreur io na io karama mpiasa tsy voape mba faly mipiasa mpanjakana rehetra sady voape ny karama miakatra ny karama mandeha ny jirony mamboary ny lalana misy azy eo hatsaraina ny fiaina vahoaka am'izao fotoana zao de hatsaraina ny fampianarana eny amin'ny université manerana Madagasikara atombo nisan'ny mpiasa-mpanjakana inona ny ilaitsika ao anatin'izay zavatra zay fa zao kosa tokony hitany raitsika ekeko marina fa mamparatsa ny vahoaka ny tolona hoe misy olona anankiray zay tompona ndraiky teo aloha mbola mipetraka ao anatin'izay zavatra zay afaka sorony faoka kosa tsy hiteraka ady samy mahamalagasy atsika zay kosa aloha de tsy mety zay zavatra zay fa aoka tsika hoe de asa hoe ho fanatsika zandara izy moa no tsy asa hiteny androany fa raha nisy fitaovana nampiasaina fitondrana teo aloha de zandara olan'ilay baiko any areo hoe zanam-bahoaka any areo hoe ho fana zany zandara androany zao isy taky ndray koa fanareo zandara fa reo no bombarde atsika de ho fanany zandara zahiteny azy ho fana fitsarana nabe fitaovana nampiasaina koa ndreo fitsarana reo maro ny oloko maty tany ampigajana tany maro ny oloko maty noka zay ka
avy alao zany tena aminao hoe aoka kosa tsy ampisaraka atsika zay fa raha misy tompona ndraiky la hitatsika ovaina de ovaina le fantena faraparana rehefa fotoany antemera-pirenena miresaka basy toliara mivadika varamada am'izao fotoana izao aiza ho aiza ny hevitrao mahakasika an'izy io tany aloha mantsy ianao hoe nanohatra mafy ny fitrandrana ny fasimainty sy ny fandravana ny ala tany aloha androany fiasany ianao manaiky de zao za re tompoko tsy olona miréagir fa za miagir za rehefa misy zavatra hitako hoe tsy ahasoa vahoaka ny zavatra mibaiko a de n'intérêt malagasy de zavatra atsara vahoaka malagasy ary zay indrindra namoanako anao président Mikael hatramin'ny farany satria miprouvé tao anatin'ny fotoana fo bravo hoanazy de za mitona malagasy rehetra mba ho to ary anoana ny président Mikael amin'ny fampandrosoana zay atao mety zany naovanareo indimandrato ny anaran'ny base tuliara tsy ampiova ny impact négatif amin'ny fiainanay fiainany vahoaka malagasy ao tuliara zany ka tsy ampiova ny eritetriko zany ovaondray rapitry fa tsy ampiova izy zany tsy ampiova ny impact zany ary lazaiko foana ny le izy to natonga nizanizy ao tonga atao brok io andrehetra de mbola déclareko foana nary zareo tonga déclareko foana za de manohatra anio fantatro fa raha te handeha fampandrosoana atsika ary renakibony tany no tokony avadika ho any fampandrosoana fa misy koa ny arenakibony tany mamono atsika tahaka an'io base toliara io projet anankiray tsy mety manohatra amin'ny base toliara sisy mahatapitry ny fofonay koa farany rehefa sy tendra ndrena soloniaiko ianao ve anisan'ny tena mpamatsy ara-bola tokoa nanongarana Andry Rajoelina araky miresaka mandeha fa maninona no atao hoe mpamatsy ara-bola za mpanohitra ny Andry Rajoelina izy niongana ka zany nanohatra zany misy vola koa ny lana ao anatin'izay hoe manao déplacement mandeha aty zany nanohatra azy ka ina ny tenena mpamatsy ara-bola tsy azoko ny hoe mamatsy ara-bola sy nanohatra ny Andry Rajoelina sy niongana za anisan'ny olona nanohatra izy maro mpanao politika androany vao miseho izy androany hoe izy io ny mpanohatra betsaka mpanao politika maro eto miseho hoe mpanohatra izy manana zenjety izy risy teny ony tsy nanohatra azafady firmoana nandeha manerana Madagasikara bombarde ny Rajoelina tamin'ny grenade lacrymogène sy nomeny toerana nafahako niresaka tamin'ny vahoaka malagasy sa izy amin'ireo mpanao politika ireo maty ny havako izy amin'ny mpanao politika ireo nitafina tao anaty trano nitafiny miaramila tao anatin'ny trano za nitafina tao anaty trano tomany zany vady aman-janako idirany miaramila miaraka amin'ny kalakiny-koa ao anatin'ny trano koa ka androany isika hiteny hoe nareo no mpanohitra nareo no zao de hidikite an'ity fireneny ty fa za fotsiny olona demokrata za tsy tia fanonganam-panjakana fa nanohitra tamin'ny fahamarinana za olo demokrata za no ndray anjara tamin'ny fifidianana de be lehibe ny olona manenjika eo fa maninona anao no nanjainjara tamin'ny fifidianana de olona nanenjika ihany no latsaka député koa rehefa aveo fa maninona koa ianao nanjay anjara nanday anjara ndray koa latsaka tamin'ny fifidianana misy miova gasy ny hita am'izany misy ny latsaka mero fa rehefa sy teny izy de vorondolo fa rehefa izy de voromailana enao izy namadikatolo misy miteny zao namadikatolo fa nanjara tamin'ny fifidianana ka manina zareo no latsaka député koa zay le disadisanao sy manina zareo no latsaka député manina zareo no latsaka mero mila tsy nefa seni zay hoe izy tsy anjay anjara mbola seni io nefa nanjay anjara zareo fa za olona demokrata nanoherako any Rajoelina nitoheriko tamin'ny lalam-pandorenana foana izy ary za nanoratra tany amin'ny HCC tsy coup d'état io za ny nanoratra an'iny tsy coup d'état io za olona demokrata de tamin'ny alalan'iny taratasy nalefako tamin'ny HCC na nendrena ny président Mikael satria mendrika izy no namarana ny tolo alao izy hitondra azy
eny ary amarana ny dinitsika le matomporo ny antemera-pirenena sorako anao be deaibe nandray anay aloha tamin'ny antsiva radio a makasitraka anao any asa raha aniny misy afatra pitainao ny mpiaino non tsisy afatra fa ty vavahady varavarako ty a mahafoloa antemera-pirenena mbola tsisy olotronyraisiko amin'ny folo hala voavoaka ato na mpanao gazety rehetra nareo mahatsapa hoe raisiko daholo ny mpanao gazety rehetra ary na io mpanaona fitondrana na io tsy mpanaona fitondrana fa nisy fandaminana kosa moa tato a tsy be deaibe maro ny olona midrato de tsy maintsy narindra na nareo mpanao gazety nomena ibady a satria misy miteny hoe tena mpanao gazety nefa tsy mpanao gazety ka de sotra atsika mpanaraka ny fandaharan'ny atsiva avaoka malagasy tsy kanavaka rehetra no tokantrano any na nareo avy any ivelana any diaspora rehetra fa nya fotsiny ny zavatra mibaiko a de nytereny vahoaka malagasy avelao ibaiko ny sasany resaka politika iny iny tsy idirako iny malalaka ny fanaokevitra isika olona demokraty